Mpianatra Kabary miisa 2 amin'ny 30 mianadahy avy eo amin'ny sampana FIMPIMA Antananarivo, rantsana Ampanotokana no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Kaominina Ampanotokana, Distrikan'Ambohidratrimo ny faran'ny herinandro teo. Mizara sokajy telo dia ny Taninketsa izay misy ireo ankizy madinika sy ny mpiofana ary ny takalo izy ireo. Nisalotra ny anarana Rakotojaona Mpitandrina ny andiany. Fahatelo nivoaka avy amin'ny fampianarana Kabary avy ao Ampanotokana izy ireo ary nisafidy ny teny filamatra miasa sy manondrotra ny fomba am-pitenenana malagasy amin'ny alalan'ny Kabary. Manana ny anjara toerany ary manome aina ny fivondronan'ny rehetra ny Kabary na an-karatsiana na am-pifaliana ka tsy azo tsinitsiniavina amin'ny fitaizana amin'ny ankapobeny, hoy ny FIMPIMA. Miezaka izahay ny manaparitaka ny Kabary manerina izao tontolo izao satria ny FIMPIMA dia efa manerina n'izao tontolo izao vanim-potoana iainantsika izao, mananika ny fahinana amin'ny 20 taona ny ankehitriny, dia manaparitaka ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny Kabary sy ny fomba amampanao malagasy amin'ny alalan'ny Kabary. Raha ny fomba fijerinay manokana dia tena mbola manana anjara toerana lehibe ny Kabary satria izahay mahatsiaro, izahay mahita fa ny lanonana na tranga tsy ahitana Kabary na tsy elezana Kabary dia tsaroana fa atao maivana ihany, fa na fahoriana na fifaliana dia saika Kabary avokoa no mandravaka sy manome aina ny lanonana rehetra sy ny tranga rehetra izay misy eto amin'ny firenentsika amin'ny maha-malagasy antsika. Tsy mifetoana ny fianarana Kabary fa rehefa afaka miresaka tsara dia mety hizatra izany sahady na dia mbola latsaky ny 10 taona aza. Tazana tamin'ireo ankizy na azo fahalalana mahakasika azy io ny fahamatorana sy ny fananana tanjona. Ny Kabary zany misy toavina malagasy dia mba miavaka amin'ny ankizy rehetrarehetra koa zany hoe mianatra Kabary dia le obolana ampianarana koa somary sahiran-kirana kely rehefa manao malagasy fa tsy dia mahay obolana dia izay nahatonga nanadrisikana hianatra Kabary. Dia zany dia manentana ny ankizy rehetrarehetra amin'ilay fianarana Kabary fa mahafinaritra ary mampisy fahendrenanao. Anovozana fahalalana ary anitsiana ny teny diso ny Kabary. Mamolavola ara-kolotsaina ary miantoka amin'ny fampandrosoana ka tokony ho voafehiny rehetra, hoy ny mpiandraikitra ka anentanany ny malagasy tsy hakanavaka olina aminy. Tiana etoana ny manentana antsika rehetra izay mbola tsy ao anatiny izany fianarana Kabary izany satria dia tena zava-dehibe, anisan'ny mampiroborobo ny firenena malagasy izany fianarana Kabary izany satria ao anatin'izany dia anisan'ny anankiray anovozana ny fahalalana ary antsiana ireo teny diso indrindrindrindra eo amin'ny teny malagasy dia maro amintsika malagasy ny tsy mahafehy tsara izany tenintsika izany, ka izany indrindra no anentanana antsika rehetra manomboka eo amin'ny 20 taona no miakatra dia afaka mianatra izany Kabary izany avokoa.